nankalaza ny faefatra amin'ny dimapolo taona nazahoana ny fahaleovantena isika omaly fa 20 ny volana Jiona. Raha ny mahazatra dia ohatrany hoe mena endrika manokana zany le fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny hoe fetim-pirenena azy fety nazahoana ny fahaleovantena dia manomboka ohatrany hoe ny herinandro ny 20 ny volana Jiona iny zany a herinandro le matafiditra an'le 20 ny volana Jiona iny zany dia manana an'izay endrika fety zay air de fête ozy ny teny vahiny ny volinandro makalokana fety ny volinandro fa ny antsika teto Madagasikara nandeha ihany latsinainy talata alarobia fa tsy misy endrika fety zany hoe tsy tao zany ne tsisy le ataontsika hoe fiaraha-mientan'ny vahoaka mahafetim-pirenena azy ary samba mba natsikaritra an'izay ianao nandeha foana ihany misy foana ihany ndeha ataontsika hoe fahasorenan'ny vahoaka tamin'ny mpitondra ny fandimby misy efa tena sosotra mihitsy misy moa ny hoe atao hoe nandisy fanantenana zay mpitondra izay fa ity ndray mitoraka ity dia tena hitanao mihitsy hoe nangatsika ilay fety ny 20 ny volana Jiona dia rehefa jerevanao akaiky tokoa le izy dia ohatrany maka endrika izay mangatsika tahaka ny volinandro izay avokoa ny zavatra rehetrarehetra niseho fa ny omaly 20 ny volana Jiona zany ny tena ataontsika hoe faratapony izay fangatsiatsiahany fankalazana ny fety ny 20 ny volana Jiona izay za zany te ametraka te ampiandohana alohan'ny idirantsika amin'ny famakafakana raha reny kosa mbola hisy teny fa dia tena fahombiazana tsisy to azy ilay fetim-pirenena dia mametraka fanontaniana ihany tena hoe endry satria tsy maintsy mbola isy anao an'izay manko zany dia tena tsara dia miavaka dia ohatrany tao amin'ny TVM izay ho asintsika resaka eto fa dia efa gaga mihitsy ny tena zany amin'le mpanao le commentateur zany na le mpiresaka zany le mpanao gazety ny resaka tao zany fa rehefa jerenao atao hoe fomba fijery ankapobeny zany dia mametraka fanontaniana mihitsy ianao hoe reny veno atao hoe 20 ny volana Jiona fa fitaka ny tao ambadika le izy zay le mahatonga antsika nindrana n'le fomba fiteny hoe supercherie zay raha fitinina izay fety ny 20 ny volana Jiona izay fa hoe tsika eto daholo ny antsipriany zany rehetrarehetra izany ary dia anjarantsika rehetrarehetra no mandinika an'izay fa betsaka ihany zay mpitondra ny fandimby zay betsaka ihany ny mpitondra efa hoe source rena ny olona marikaravalomana aza niongana fotoana fotaorinany zay nanova ny 20 ny volana Jiona izay ohatran'izany koa didiratsiraka Zafy Albert tratrany empêchement zany hoe namonga ny olona zany hoe misy tsy fitiavan'ny olona fa rehefa 20 ny volana Jiona dia ao le hoe fiaraha-mientana le élan zany ama hoe fetim-pirenena ity dia fitiava-tanindrazana fa tena hitanao taratra mihitsy zany le izy omaly hoe tsy tao zay dia ny lafin-javatra voalohany resantsika an'izay aloha dia ity fanasana olona zany tonga teo amin'ny 20 ny volana Jiona ity tsika tsy miresaka ny taty amin'ny tribune satria reny moa olona nandefasana invitation fanasana zany dia tonga ary teo tokoa ny filohan'ny repoblika dia nahazo tehaka mirefidrefitra tamin'ireo olona nandefasana fanasana ko normal ko ianao nandefasana fanasana dia tonga tao anatin'izay fa le zareo taria gradin le vahoaka zany dia tena hitanao mihitsy zany mafitaka an'le izy voalohany indrindra aloha vao maraina manerana ny fokotany ary mba nisany vavolombelona nahitan'izany ny tena teny atsena teny dia natsotsoana mihitsy ny olona avifa 2 ariary nitakalo ny fandehanany any Mahamasina ary fanampon'izay etohana amin'ny frais mandeha makeny zany zay ny voalohany aloha tany maro ny fokotany nanaovana an'izay faharoa manarakaraka izany faritra Analamanga région Analamanga satria fonctionnaire ka akoatra ny fonctionnaire tany amin'ny ministère zany zay efa tsy maintsy tonga fa ny fonctionnaire tao Analamanga zay afaka hijoroako vavolombelona satria nakatsika témoignage nakatsika fanangonan-kevitra mihitsy zany ireo olona nijoro vavolombelona dia fantatsika mihitsy nanamafy an'izay hoe nasaina nanao soni mihitsy ny mpiasan'ny région mipiasan'ny faritra Analamanga hoe tsy maintsy tonga ary tsy vitany tsy maintsy tonga ny tsy vitany tsy maintsy tonga fa hoe mitondra olona anankiroa ianao zany terena hameno an'le kianjan'ny Mahamasina ianao zany mpiasan'ny région dia mitondra olona anankiroa zany hoe tsy maintsy misy olona 3
miaraka aminao eny zany amin'ny mampiasa ny région. Faharoa zay, mpianatry ny lycée noterena mihitsy ny mpianatry ny lycée no zaraina t-shirt ary hoe ho taterina mihitsy, taterina amin'ny fiara zany, fa tsy vitan'izany tsy maintsy mitondra ny fianakaviana. Le tsy maintsy fahatongava le mpianatry ny lycée aloha dia efa amiko a, tsy hoe scandaleux intsony zany fa tena mihoatra an'izay, fa tafitohinana mihitsy rehefa maheno an'izany ianao. Manoatra noho ny tamin'ny andron'ny révolution socialiste, fa tamin'ny andron'ny révolution socialiste ianao no hoe tsy maintsy tonga daholo mpianatra, dia tsy maintsy maninona moa izy teo manao mita be. Zany ny zavatra nitranga dia nampanaovana t-shirt mitovy daholo indray zany ty mpianatry ny lycée. Dia zavatra saina fotsifotsy na ofaofa fa tsy mba saina pirenena, dia fa tonga saina ianao. Fa ireo mpianatra ireo dia nafarana mihitsy présence obligatoire, tsy maintsy tonga nareo ary norahonana mihitsiny. Fa rehefa tsy tonga, fa akoatra ny fahatongavana ireo dia tsy maintsy mitondra fianakaviana. Zany ny zavatra misy. Nefa fête de l'indépendance 26 juin voalohany ho an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina 5 mois taorinan'ny akarany tamin'ny fitondrana, dia fa zany ny zavatra misy. Dia tsy vitan'izany indray nalefa ny bus ohatrany nandena kany avaradrano zao, fiara-pitatitra marobe. Any manko betsaka ny fianakavian'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia nitaterina tamin'ny fiara be zany makaty Mahamasina anatrika. Zay nge zany le zavatra misy. Rehefa tsy nijononao tamin'ny alalan'ny volany olona dia nijononao zany tamin'ny alalany hoe tsy maintsy tonga, tsy hoe nijononao fa niterenao tamin'ny alalany hoe tsy maintsy tonga. Tsisy tsy niteny an'izany ange ny gazety rehetra, tsisy tsy namoaka an'izany resaka zany ange, satria secret de polichinelle. Raha ianao mieritreritra zany hoe tsisy malala zany zavatra zany, fa tsisy tsy nalala ange hoe namitambazana 2 arivo ny olona teny atsena rehetrarehetra teny ndao fa 2 arivo makany Mahamasina dia feno tokoa moa ny gradin. Fa ny olona mahafantatra fa tsy ao ny fony fa mikarama izy mandeha makeny. Iza moa ny amin'ny 2 arivo azy? Tsisy manome 2 arivo azy ohatran'izao. Karama izy mandeha makeny zany dia naleony nandeha. Fa mpianatra ihany koa matahotra ko rehefa mpampianatra any am-pianarana tsy maintsy tonga. Tsy maintsy tonga ianao mandeha, tsy maintsy mitondra fianakaviana hono mandeha ianao. Ny any amin'ny sisiko tany Atsimondrano zao dia tsy maintsy hoe tsy maintsy mitondra 500 mpianatra 500. Eritrereto amin'izany angery, zany ange ny zavatra nisy. Dia le mpiasan'ny région Lalamanga fonctionnaire ianao ka matahotra ianao, mpiasa ministère matahotra ianao ka dia tsy maintsy mitondra olona roa ary asena manao sonia mihitsy a. Azafady aloha fa nanontany Korea Avaratra raha ngamba mbola tsy nisy an'izany. Eny mety mitovitovy amin'ny any Korea Avaratra. Fa tena zava-doza mitohany ianao zany, tohiny ianao zany. Raha ny tena izy ange matoa zany ianao voatery manao an'izay, mamita tena nge hoe araka ny teneniko anareo hoe matoa le mpitondra fanjakana voatery manao an'izay satria mahafantatra tsara fa raha ny sitrapon'ny olona fotsiny tsy nanao an'izany mobilisation zany tsy nahita olona teo nge. Ary nanamarina ny famakafakana nataontsika teto. Io raha ny sitrapon'ny olona, raha nampon'ny olona fotsiny dia tsy hay fa jerevany 16 eo ny défilé. Ary ny tena mampalahelo le miaramila ny victime an'izay le tafika, satria fetin'ny tafika io fa ho an'ny olona le fakanisany eny amin'ny 26 juin zany rehefa sorena amin'le fitondram-panjakana izy dia tsy mety mandeha ary matoa. Zay zany ny zava-dehibe tao anatin'ny raharaha iny. Ny aiky zany le mpitondra fanjakana miaiky akolaka fa tsy tiam-bahoaka, halam-bahoaka io fitondram-panjakana io. Ny antony, raha ianao ny eritreritra fa tiam-bahoaka, raha ianao ny eritreritra fa mamim-bahoaka populaire, tsy nila nanao an'izany famitahana isan-karazana zany, nandovola nanery sy ny sisy zany, tsy nila nanao an'izany ange ianao e. Iza moa nanao an'izany, afaka manao mobilisation daholo nge izay mpitondra rehetrarehetra eo e, abetsaka ny olona teny. Fa ny tena zava-doza tamin'ny tendry amin'ny toraka ity, raha ohatra ianao efa tany amin'ny 3 efa taona nitondranao tany dia manomboka sorena aminao ny olona, fa ianao vao 5 volana nitondrana dia voatery mandeha mandoha vola mitondra olona eo Mahamasina. Mahamenatra olona nge zany e, mahamenatra olona. Ary tena tiako tenena hoe raha
mbola tsy jery fitaratra ihany le mpitondra fanjakana fa mbola mitatena ihany io fa fen'ny olona ary tena mitatena mihitsy ke Rajonary mampianina na mitatena mihitsy any ka tonga tamina fihetsika izay natohina ny miaramila mahafantatra tsara fa tsy azo natao mihitsy zany hoe ianao anatina revue de troupe militaire zany hoe hetsika officialy io fa mesan-danja le miaramila ianao chef suprême de l'armée filoha faratapony miaramila de inona ny ataonao mamitatena te ampiseho zany am'le ambassadeur sy le vahiny tonga eo zany ary zay mbola olana amitsika le malagasy tsy asiana lanjany mihitsy tsy asiana vidiny mihitsy fa mbola le vahiny zany hitanareo fa timbahoaka hitanareo fa je suis populaire de zay zany ny zavatra tiana nateo de nandeha nanao ary am'izay hitanao na fihetsika atao am'le manao mikopakopaka azy de tena hitanao mihitsy no hoe tsy mba mandeha naturel zany fa de hafahafa mifitazana azy aizana ngamba mbola nisy an'izany tsy mbola nisy an'izany ngamba nidideratsiraka nanatrika atao aloha de nitsangam-bolo mihitsy ary marikoditra mihitsy nahitany nataon'ny Rajonary mampiany le miaramila rehetrarehetra koa sahirana satria tady teo le revue de troupe militaire nge hitanao iny misy feo iny asa raha mahenontsika n'iny le misy mozika iny le misy mozika atao le mpitsoka mozika ny gouvernement iny zany cadence am'le hetsika officialy azy de tokony manaraka an'iny zany ianao de mandalo ianao misafony andeha tafika zay ny filaza azy ianao ve de mieritreritra ny François Hollande andeha isafony andeha tafika ary amin'ny mieritreritra François Hollande zany ohatra président français de safiny andeha tafika izy eo amin'ny Champs-Élysées amin'ny ino moa izy teo amin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana Jolay de ny andalandalana eny izy zany sady misafiny andeha tafika officialy mamindra tsara manaraka an'iny le mozika mandalo iny de andeha kopakopaka vahoaka ohatran'izao tsy misy an'izany eto ambony tany raha tsy tia président atsika ty manao an'izany de mitena ny menatra ohatra hoe mandray ohatra ve zany hoe amiral zany ianao mafiloha faratapony any tafika anao moa zany te ambony ianao zany amiral aina amiral ve andeha ianao ohatra andalo an'le revue de troupe de andeha kopakopaka koa ena te entre deux troupes zany ty misy troupe anankiray zany mijoro eto zany lalovanao de misy ray indray lalovanao de ho anelanelany anankiroa anao de manao kopa-tanana aiza nitsoziny gazety hoe aiza nitsoziny gazety andrasonge jerevantsika ny gazety mivoaka androany voilà Rajonary mampiana mal accueilli à Mahamasina nangatsika ny fandraisan'ny olona anao normal zany satria hitan'ny olona taratra le supercherie any ianao ka voaterina neritena mikopakopa-tanana enanelanelan'ny revue de troupe nefa ny revue de troupe officiel amin'ny lanona miaramila io tsy lanona ny Rajonary mampianina io tsy lanonana politika io ka hoe afanao manao populisme io kopakopahanao tana fa lanona miaramila io il est interdit ary ny gazety rehetra androany ny teny an'izany daholo ny protocole de fa nanongo tena mihitsy hoe fa ino ny ty tsy zany hoe de tsy mba nisy olona mibrife azy an'izany ve na nisy zany fa izy mihitsy zany no hoe tsy nahay an'le izy hoe tsy azony natao fa tena tonga saina mihitsy ianao anatin'le izy hoe fa ahoana mihitsy ary nohatran'izany de tokony mametra-panontaniana le mpitondra fanjakana zava-dehibe loatra manko zay zavatra tenentsika zay hoe raha mba ianao zany ohatrany hoe efa markaravaly manana foana ve ny teo amin'ny fitondrana de fa vizaka ny olona andrajoela raha transition ny eritreretina hoe ray taona roa taona 24 mois de nandritra ny efa taona izy to de mety hoe vizana ny olona zany fa Rajonary mampiana voa 10 volana tsy 10 taona volana zany hoe 150 jours zany raha 10 ampitombona 30 any 10 ambizato andro ianao zany tao anatin'ny fitondrana de efa inona ny ataonao manakarama olona ianao efa inona ny ataonao manery mpiasa-panjakana ianao tsy maintsy mandeha efa inona ny ataonao mandeha mandravana zany mahalanonana officialny revue de troupe zany ianao satria manino mahatsiaro tena zany tsy maintsy voatery hoe iny fa mikopakopaka any ka tsy mamaly angeny olona na mamaly ianao na mamaly tsy sasoka satria tsy vokatry ny fony zany nge le problème crispé na le endrika crispé hypocrisie zay zany ny zavatra nitrangana andritra ny fahenam-boroapolo ny volana jiony iny fiatsarambela tsy zay mahatonga atsika namerimberina foana hoe supercherie le supercherie manko ny hoe trucage tromperie ohatran'izany ny dikany zany hoe famitahana de izy zany voafitaka motsy andriamatoa Rajonary mampiana sy mitondra ihany ny voafitaka voalohany indrindra nya zany araka le niteneniko teo hoe niteboka voalohany nge zany miaiky nge zany le mpitondra fanjakana fa tsy tia mbahoaka
tiam-bahoaka zany ianao tsy mila andeha merimberina zany mahafinaritra sy mahasosa tsara iny fa tian'ny vahoaka Andriamatoa Era-Jonary Mampianina raha tian'ny vahoaka ianao ny HVM anao vao nitsangana tokony manana base betsaka nge zany ianao e fa zay ny midika mazava fa colosse au pied d'argile mody hoe goavana be ianao eo ambony eo mpitondra fanjakana ka fa tsisy nininona kay tao ambaniny aiza daholo ny bazin'le PMP rehetrarehetra ny tadiavinao nandritra nyreny namitahana sy nandakana le mampareny reny hoentiny tokony tsy nila nanakarama nge bazin'ny HVM dia tokony nahazaka le Mahamasina fa tsy nisy zany matoa voatery nanao an'izay any ka voatery tsy maintsy ohatra nireny efa briefé zany le mpiasan'ny TVM koa moa fa tsy mahagagatsika raha teo fa dia mbola tsy miova le rehetra dia mbola io ihany le TVM dia mba nanantena ianao hoe mba hisy fiovana amin'izay araka le nampanantenaina rupture avec le passé ok'izay ny zavatra tsy nety tany aloha tany fa dia mbola io ihany le TVM dia indroapolo am'zato sy arivo filoha voafidim-bahoaka Era-Jonary Mampianina fangatsy ina moa ny tsy maintsy namerimberenanao foana le filoha voafidim-bahoaka ka moa izy tsy voafidim-bahoaka koa ohatrany hoe monsieur convaincre zany ohatrany hoe mandresy lahatra ny tenany zany le olona miteny hoe filoha voafidim-bahoaka io tandremy fa nga moa ny tsy nametraka devitra tamin'ny tsy nahavoafidim-bahoaka azy na nahavoafidim-bahoaka azy maninona mamita tena ohatran'izany dia tsy vitan'izany ka ianao nahita gros plan zany mihitsiny tao anatin'ny fahita lavitra ny TVM io briefena dia tsy maintsy amin'izay olona mitangorona be zany dia iny ihany ny alaina sara amin'izay le mpiasan'ny TVM dia le amateurisme tena miala tsiny miala fondro fa voatery tsy maintsy teneniny elany raha angaty naeny commentaire atao amin'ny TVM io dia zany koa ve dia tsy mba misy hoe fandaminana farafakely mila fiomanana ngely izy mila fiomanana ratsena dia mila mba minimum na connaissance an'le zavatra mitranga avy amin'izay ty mpanao commentaire mandalo le jip sauvamangy efa jip ve ho sauvamangy zany zao dia mahakamo anao mihitsy mihainao anazy hoe tena tsy mba mivoatra mihitsy miverangany efa piasan'ny TVM ianao manao commentaire miala tsiny fa tsy hoe tsy fitiavany fa tena tafahoatra mihitsy dia maheno an'izany daholo ny Antananarivo ray vohitra Antananarivo Madagasikara ray manontolo izay mahita an'le TVM efa jip ve ho sauvamangy afindray mbola misy ihany koa mitantara dia manao faribolana carré le mpianatra efa faribolana avy eo carré faribolana nge cercle dia rehefa avy eo carré zany efajoro faribolana efajoro taiza mbola nisy an'izany teto amin'ity Madagasikara ty raha tsy le mpiasan'ny TVM manao commentaire amin'izay ny teny gasy moa tsy mandeha an'izay loniny teny malagasy to dia nataony an'izao zany le fitantaranao io TVM io zany dia tsy miovy io TVM io dia arakarak'izay mpitondra io dia io misolelaka io foana dia tena lafatra le président tena filoha voafidim-bahoaka tena tsara raitra miavaka nefa efa hitanao zao fa tout ça c'est de la supercherie efa hitanao mazava zao fa karamainy ireo olonireo ny tonga teo efa hitanao mazava zao fa mpianatra ny terena taiza nisy mpianatra tsy maintsy nandeha teny amin'ny 26 juin zany raha tsy ny terenao raha sitrapony ny teny nandeha izy fa tsy nisy hoe tsy maintsy make mpiasan'ny région mpiasan'ny fonctionnaire bus be ny tanterina variny ny olona nyray netana avy any amin'ny fokotany niaraka taminy hoe etoana amin'ny firesiny roa arivo dia ohatrina zao vola lany tamin'iny roa arivo io volan'izy zany vola mpanjakana sa volan'ny HVM sa vola manokana Andriamatoa Era-Jonary Mampianina tsy maintsy vola mpanjakana zany dia efa nefa ianao malagasy ihany ianao vahoaka malagasy ihany no fitahana atao anatin'izany dia zay le TVM amin'le TVM dia tsara mahafinaritra do aiza moa tsy hiongana foana io fitondrany io dia zay zany ny tena mahagaga hoe dia nefa dia hatramin'izay io TVM io rehefa misy mifahasorenany voaka dia lasibatra foana le TVM dia mbola tsy miova ihany fa isa izay tonga ray eo dia misolelaka tena tonga saina mihitsy ianao dia maheno any fitantarana sorena ianao farany dia vonoinao le télé vonoinao le nampianao mihitsy ny feo dia alohanao mijery sary sisy satria maninona ty ianao an'le mpiasan'ny TVM mamerina injato amby arivo tena miavaka sy raitra sy tsara ty hetsika ity ary dia tena filoha voafidim-bahoaka mihitsy le filoha indroapolo le filoha voafidim-bahoaka in-telopolo injato fa maninona tsy maintsy mamerimberina zany ny filoha voafidim-bahoaka Andriamatoa Era-Jonary Mampianina ny filoha voafidim-bahoaka
fa maniny ianao tsy maintsy manery ohatrany hoe mandresa lahatra ny tena zany monsieur convaincre raha ozy ny teny vahiny hoe filoha voafidim-bahoaka tokoa io zany ny zavatra misy zany te mbola zany ihany zany nandoran'ny olona ny TVM io tamin'ny 2009 te mitomany ny gogogo le mpiasan'ny TVM 2009 2014 tsika zao zany hoe eny 5 taona ty aorina de mbola zay ihany mbola tsy misy ny ova na kely faryray vety azy aiza moa ny tsoty efa mahatonga ny olona miteny hoe mahatonga ny olona miteny sady hoe le TVM ohatrany efa midika sady hoe télévision mivoanga mivady satria zavatra hita mialatsiny fa tsy hoe manivaiva ny première dame tsika koroko hoe mitonona amin'ny prénom-any fotsiny fa ny zavatra hita zany de rehefa tsy le flou rajonary mampianina anao de le vadiny raha matoa voangy rajonary mampianina de zay mandritra ny 30 minutes de nanao zavatra tary aiza moa tsy tenen'ny ro lumière sy ateto hoe marina mafy raha pitso afaka pitso nandeha anasa vilia ohatra anao raha de ho tateriny zany ny zavatra misy de zay le TVM de mbola tsy miova le TVM ny olana angeo anatin'izany rehetrarehetra izany le dignité le mahaizy azy an'le tafika mihitsiny le folo alin-dah mihitsy mivoahosiosy fa ny folo rajonary mampianina mila nanitsakitsaka tsy hoe nanitsakitsaka fa nandika zany ny asin'ilay hoe revue de troupe militaire io manana ny asina lanonana raha miaramila azy official falozany kopaka vahoaka nanao an'le populisme ampisehoana am'le tsy ny vahoaka malagasy mihitsy ake no fitahanao am'ireny vahoaka malagasy mahafantatra fa izy tsy sitrapony nandeha teny ary tsisy olona tsy mahalala an'le hoe ny karamaina sy ny taterina sy ny forceny fa inona ny zavatra mitranga le vahiny zany mbola tena kopakopahana dikan'izay zany le tsikilena amin'ny 20 ny volana jiona mihitsy ny dénaturé satria feno ny ambassadeur teny ka feno ny vahiny fa inona moa io fa enina amin'ny 20 ny volana jiona io fa sao de adino aloha le fa enina amin'ny 20 ny volana jiona ane fetiny fahaleovan'ny tenanao enao malagasy fetiny miaramila fetiny tafika hoe fetiny folo alin-dah zafady fetiny folo alin-dah ama folo alin-dah malagasy aza mariky ny fiandriana pireneny malagasy de ny vahoaka ny mbola menao asiny eo Mahamasina hoe hitanareo fa mikopakopaka vahoaka iny tsy mampaninana mihitsy na dikaiko azy ny lanja ma revue de troupe miaramila n'ity zavatra ity fa ndeha kopaka vahoaka eo anelanelany eo manao populisme mampiseho amin'le vahiny hoe hitanareo tiany olona ke zay ary la preuve kopakopaka zay sy ny vahoaka populisme ozy tsika de dikan'izay le vahiny ihany mbola mena lanja de déshonoré zany le folo alin-dah satria honorenao menao voninahitra zany le vahiny tianao ampisehoana le endrika ivelany le sio ivelany le vahiny fa le folo alin-dah zany voahosiosy le asiny le dignité azafady le mahaizy azy zay natokanareo angamba ny tsangam-bolo mihitsy ny amiral Ratsiraka ary marikoditra mihitsy nahita n'le revue de troupe de nitapahana tena ny tena tapahana n'le fikopakopahana any ka le sahirana le miaramila mively amponga sy mitsoka mozika iny zany le mitsoka mozika ny gouvernement tamin'le cadence iny manko ange misy dikany official zany iny hoe mamindry anao zany de misy cadence sarany osiny mozika de tapahanao am'lenao mikopakopaka aloha de sahirana ndray zany le olona hoe ahoana ndray zany nanaovana an'io ao any ange le zavatra tiatsika teneniny fa zany tsy tonga saina am'izany le président satria maninona izy tenany mamita tena mipiara-miasa aminy mamitaka azy asa matahotra ianao monsieur le président fa feno io Mahamasina io ok feno ange Mahamasina ary io efa nitenenitsika talohany rehefa niantsoantso ny olona hoe aza makeny Mahamasina de ozy hoe tsy any ange no anehoana an'le mpitondra fanjakana hoe tsy misy zavatra tsy mety ao anatin'le fitantanany satria ozy mihitsy amantsana hoe tsy maintsy anakarama olona nge tsy maintsy hitaditra olona ary tsy maintsy anery olona ho tonga eny nge izy maro be nge fomba tadiditsika tsara raha so andresako ohatra aloha tsika fa sao de adinitsika tamin'ny andro ny Marc Ravalomanana tamin'ny fahenina amby 20 ny azafady tsy fahenina amby 20 fa tamin'ny firy moa izy iny raha tsy diso ako nisy tamin'ny 7 de nisy an'ny lahetsika nataony rehefa nidina teny amin'ny kianjany 13 May zany ny olona de lasa Marc Ravalomanana namory olona tao Mahamasina tamin'izany fotoana zany mbola nahafeny kianja nge Marc Ravalomanana fa niongana nge Marc Ravalomanana niongana nge Marc Ravalomanana nefa nahafeny kianja amin'ny Mahamasina zany hoe namita teny Marc Ravalomanana satria naniny taterina nge ny olona karamaina zahay zao témoin nahita maso ny fizarana vola hoe ty tamin'izany fotoana zany kosa aloha 50 000
normal fa efa may manko ny endom-boanjony maro karavalomana tam'ireny de efa 25 000 50 000 ny zarainy hita maso ny tena hita maso mihitsiny zany tam'izany fotoana zany ty de tonga vao Mahamasina na feno ange maro karavalomana ny mpiasam-panjakana tam'ireny obligatoire tsy maintsy nandeha nakao Mahamasina feno ipika kianja Mahamasina io nanaovan'ny maro karavalomana azy ohatran'io zany hoe nanoerany an'letsika teo amin'ny 13 mai fa tsy nakaiza nonga ny maro karavalomana nandro vitsivitsy monja taorinan'izay de zay teneniko hoe mamita tena le mpitondra fanjakana so de mieritreritra le mpitondra fanjakana hoe rehefa feno le kianja be Mahamasina de hoe timbahoaka fa io any tena marina zany manamarina ny resaka nataontsika teto hatramin'izay hoe tena tafalatsaka lalina zany efa tena profond efa lalina zany le tsy fankasitrahany vahoaka ny le fitondram-panjakana ary natsapan'izany io fitondram-panjakana io na tonga ny fitondram-panjakana voatery tsy maintsy nanao an'iny ny mazava-dehibe asa raha sika tsaina tsara manko ny zavatra tiako tenenina de hoe 5 volana monja ho arinany tondranao ianao ny akaranao teo amin'ny fitondrana tena tokony mbola hoe mambahoaka nge zany mbola tena hoe zara ny gouvernement aza moa mbola io teneniny gazety eo mbola manao fitsapatsapana hatramin'izao zany hoe mbola tsy makaiza tsy makaiza akory mbola tsisy ninina vitanao fa efa halan'ny olona ianao satria maninona hatrany ampiandohany ianao nefa nametraka olana le fitondranao